miarabantsika rehetra indray a ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe mahantra sa manan-karena. Tamin'izaho feno 15 taona dia nalefa ny dadanay sy mamanay tany ambanivohitra mba hatsapako ny amafin'ny fiainana satria marina tokoa aloha fa tsy mba tsapako mihitsy ny tombotsoako miaina ao anatin'ny fianakaviana manany maha izy azy e. Sady izaho tena olona tsy mba mahay mankasitraka mihitsy. Dia nalefa ny dadanay sy mamanay iray volana tany amin'ny nenitoako a fianakaviana Tatsaha any Jura any atsinanan'i La France. Iray volana niaraka nipetraka tamin'ireo fianakaviana Tatsaha ireo ary eny an-tsaha no andaniako ny akamaroan'ny androko. Rehefa niverina tany amin'ny dada sy neny a dia nanontany ahy dada hoe ahoana ny fahitanao ny tany ambanivohitra? Nga zaho tetra namaly azy tsara ka. Nisisika nanontany izy satria tiany ho fantatra mafy hoe inona ny mba zavatra voaraiko tany. Izao ny zavatra mba fantatro. Manana alika iray isika fa zareo 4 miampy saka, bitro, akoho, kisoa, gisa sy gana. Isika zao manana piscine ngeza be ao an-tokotany sady tsy maintsy diovina foana ilay rano satria mila karakaraina matetika, amarinina ny pH, ampiana chlore. Zareo manana renirano be, misy rano madio be sy trondro ary zavatra tsara be. Isika manana jiro mirehitra ao an-jaridaina, zareo manana ny volana, ny kintana, anazava ny alina. Ny zaridainantsika hatreo amin'ny fefy ihany fa ny andry zareo dadasika be. Isika mihinana sakafo dina vita foana, zareo mahandro sakafo matsiro be. Isika mihaino mozika, diska, mihaino radio, jiro fahita lavitra. Zareo mihaino kalikaly ny vorona, jorery, ireo bibikely hafa ary indraindray aza zareo maheno ny feon'ilay mpifanolo-bodirindrina mirakanto ery rehefa miasa tany. Isika mampiasa micro-ondes, zareo mankafy ny tsiron'ny sakafo nandrahoana amin'ny kitay. Ny antsika asiana rindrina avo be manodidina ny trano sady asiana fitaovana fiarovana be da be mba hiaro antsika. Zareo tsy manidy-drano, tsy manana lakile fa tena mifankatia ny mpifanolo-bodirindrina. Isika tsy afaka misaraka amin'ny telefona, ordinatera, fahita lavitra. Zareo tsy afaka misaraka amin'ny fiainana mahafinaritra kely, lanitra, tany, rano, zava-maitso, biby. Gaga sy talanjo ny dadanay tamin'ny zavatra hitako tany ambanivohitra ary dia nofaranako hoe misaotra dada, tena tsapako hoe hatraizany mampahantra antsika. Miamahantra isan'andro isika, te anana, anana mihoatra foana. Zany ve rangaha voalohan'ny tanjona tratrarintsika? Ireo izay lazaina mahantra nefa ay tena reny ny mpanan-karena lavitra noho isika ary zareo kay no manan-karena ny tena harena. Hoy Gary Snyder, ny tena harena dia ny tsy mila na inona ary marina izany. Izay mahita an' Jesosy ho tompony sy mpamonjiny dia tsy mila ny zavatra izay omeny izao tontolo izao. Afaka miaina fifaliana sy fahasambarana izy miaraka amin'ilay mpahary azy. Sambatra ve ianareo? Manana izany harena tena izany ve ianareo ao am-ponareo ao?